Iverenantsika indray mava kosa ny eo amin'ny tontolon'ny politika. Vonona amin'ny fandraisana ny fivoriana faharoa amby efapolo ny parlemanta avy amin'ny firenena mampiasa ny teny frantsay ny antenimieram-pirenena. Fivoriana izay ho toto-saina ny 8 hatramin'ny 12 Jolay ho avy izao. Rehefa mipetrapetraka avokoa ny fiomanana rehetra hoy ny député Mamy Rajohnson avy amin'ny komity mpikarakara. Efa tena ao anatin'ny tanteraka mihitsy zao efa tsy fiomanana tsony moa zany raha filaza azy raha amin'izao vanim-potoana lalovana zao satria efa tena efa lasa lavitra mihitsy efa tapitra mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra na ny fampiofanana ireo le mpiasa izay andray andraikitra ao anatin'io fionana tampony io ary efa eo andalana amin'ny mpanaovana izany. Ny fandraisana rehetrarehetra, ny fanamorana rehetrarehetra, ny fahatongavan'ireo vahiny ireo efa tapitra mipetrapetraka daholo. Ny zavatra hodinianao anatiny moa iny efa mazava ho azy efa mipetraka ihany koa. Hatreto aloha zany tsy hitako hoe inona mety ho vato hisakana ny isoran'io fionana tampony io atsaka sy andavany eto amintsika. Izy io moa tsara marihany ny budget mahakasika an'izy io ny momba ny vola entina manatanteraka an'izy io dia tsy avaty amin'ny antenimieram-pirenena fa avy any amin'ny fiadidina repoblika. Ka ny tena mitantana ny budget momba an'izy io tsy ny aty amin'ny antenimieram-pirenena fa iry zareo eo anivon'ny délégation générale izay mikarakara ireo sommet ireo indrindra moa zany fa ny sommet francophonie dia izy ihany koa zany no mitantana ny arabola mahakasika an'izy io. Raha ny vinavina nataonay tamin'ny voalohany tao anivon'ny komity mpanomana teo amin'ny 1,3 milliard d'ariary teo. Hatreto aloha zany na ny fikarakarana na ny rehetrarehetra dia ny arahana nanao tamin'ny délégation générale fa ny tena andraikitra mafonja ny sahan'ny antenimieram-pirenena zay momba ny asa momba ny parlementaire rehetrarehetra.